iza no hay any an-danitra ary tsy misy aty ambonin'ny tany iriko tahaka anao. Salamo 7:5. Aza dinoina fa feno fahafahana, feno fifaliana, feno fahazavana ny fanahy izay mandala ny fitiavan'i Kristy, dia izay fanahy tsy misy fizarazarana ao anatiny fa maniry ny momba an'Andriamanitra. Torohevitra zany dia izao: aoka hanantona an' Jesosy isika izay loharanon'ny fahendrena, ary aoka andinika ny soratra masina ny ten'Andriamanitra isika, satria ao amin'iny no ahitantsika ny fivavahana marina ka ho tarihin'ny fanahy voalohany ny eritreritra, faharoa ny teny, ary fahatelo ny asa. Tsaro fa miantso antsika hanaraka azy ny tompo. Isika dia tariana amin'ny lalan'ny fahamasinana sy tariana ny lalana mankany an-danitra. Amin'izay fotoana izay dia Jesosy mihitsy no manokatra ny lalana ho antsika amin'ny vidiny lafo. Koa raha tapa-kevitra isika ny hanaraka azy dia tariana amin'ny lalan'ny mpanjaka isika, izany hoe ilay lalana soritan'Andriamanitra ho an'ny voavitra. Amin'izay fotoana izay, rehefa mianatra ny Kristy amin'ny lalan'ny teniny isika dia ahatsapa misimisy kokoa ny filany. Izao anefa tsy tokony ho afa-po isika raha tsy mahita fitsaharana amin'ny fitondrana ny zigan'i Kristy sy ny entantsika. Manoloana izany dia manana didy isika, dia izao: anambara amin'izao tontolo izao ny herin'ny fahasoavan'i Kristy izay afaka manova ny toetrany olombelona rehetra. Ohatra ny amin'izany, avy amin'ny voninahitra mankany amin'ny voninahitra, avy amin'ny toetra mankany amin'ny toetra. Ny antso dia izao: raha Kristy no oloantsika sy ho mpanjakantsika rehefa any an-danitra, dia aoka isika anontany hoe: iza ho amo Kristy ankehitriny? Iza ho amo Kristy ankehitriny? Tsarovy fa tian'Andriamanitra hovana isika ary tiany hanana ilay antsoina hoe fiandoham-pahendrena. Ndeha itsika mbavaka izany afatra izany. Misaotra Tompo ny amin'ny tian'io ity. Ianao milaza fa ny fahatahorananao ny fiandoham-pahendrena. Tompo, meo anay izany fahendrena izany, ka izany fahatahorana izany no voalohany indrindra ahafahanay manantona anao. Tianay raha hotefenao izay tsirairay avy. Tianao raha amboarinao ny fiainanay ka ho fiainan'i Kristy, ilay modely sy tsara indrindra ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Misaotra Tompo ny amin'ny afatra androany izay mampatsiahy anay fa amin'ny fotoana rehetra dia mitaridalina anay Kristy. Tsy vitan'izany ihany fa manokatra lalana mandrakariva mba hanomana ny fiainanay ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Maniry izay androany ho tapa-kevitra ny anara-dianao ka ho raisinao anisan'ny sakaiza ho mpandova ny fiainana mandrakizay. Koa toavy amin'ny mpanaraka ny fandaharana izany Tompo, ka amin'ity an'io ty ihany dia ho antsonao izahay ho zanakao, ary amin'izay fotoana izay ilay Kristy tompon'ny fahefana ao anatinay no anova, anamboatra ary ametraka anay amin'izany toerana sarobidy izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.